raha fifidianana bentanana tao Antananarivo renivohitra tao a niakatra fitsarana tamin'ny andron'ny omaly iny ny candidat Tojo Ravalomanana mahakasika an'izay rahampifidianana izay hatrany a mba hialana amin'ny resaka lonilony sy ny izay mety ho yahiahy etsy roa izay mo no antony izao fiakaran'izy ireo tany amin'ny fitsarana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrera moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honina mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko tirem-piantohana dia ny mahakasika ny raharam-pifidianana no iompanantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha fantarantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Ministry ny folo alindahy firahalahina sy firaisan-kinan'ny folo alindahy amin'ny fanomponan'ny firenena ny lohahevitra no safidina ho amin'ny fankalazana ny andron'ny 12 janoary izay andro ny manamboninahitra malagasy na ny journée des officiers. Fampiakaran-tsaina sy fiventesana ny hiram-pirenena ny hiran'ny faneva ny akademia miaramila no nanamariha ny ministry ny folo alindahy izany tamin'iny andron'ny 12 janoary iny. Ny manamboninahitra zany indrindra no nandray ny fibaikona ny tarika ny lanonana araka ny fomba amam-panao. Nandritra ny lahateny dia ny arahaba ny folo alindahy manderana ny nosy ny ministry ny folo alindahy ny général Savelo Lalamonja Delphin notsindriny manokana fa ny manamboninahitra dia mpitarika ary tokony hipetraka sy ho fitaratra ho an'ireo olona entina. Ny asa ataon'ny manamboninahitra dia natao ho an'ny tanindrazana hatrany hoy ny ministry ny folo alindahy. Ho fanehoana ny firaisan-kina dia nisy ny fiarahana tamin'ny hazakazaka ara-pirahalahiana nataon'ireo manamboninahitra ireo izay nofaranana tamin'ny lalao ara-parantajahantena teo amin'ny kianjan'ny Betongolo. Tao anatiny izay ihany dia namoaka ny fanamina vaovao fentina mianjaika na tenue de parade ireo miaramila mpiampina ny filohan'ny Repoblika araky ny tsindrin'ny colonel Rakotondrasoa commandin'ny régiment de la garde présidentielle na RGP fa tolotanana avy amin'ny filoha Andry Rajoelina no nahazona ireo fanamina vaovao ireo. Loko efatra no misongadina amin'izany fanamina izany dia ny fotsy, ny mainty, ny mavo ary ny mena. Izany hoe hiavaka indray izany ny fanamina ho an'ireto miaramila RGP ireto rehefa misy ny filatrona eo amin'ny samy mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny resaka raharaham-pirenena indray manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao dia nilaza mazava tsara i général Desara Ravalomanana fa tsy manana hery ahafahana manonga-panjakana fa matikambo fotsiny ny mpanositra amin'izao ankehitriny izao hoy ny hafany hatrany. Mazava izay hafatra nalefan'ny filohan'ny teny mirandoholona général Desara Ravalomanana momba ny fikasan'ny mpanositra hanao fanonganam-panjakana izay. Nambarany fa tsy manana hery ahafahana manongana fanjakana izay mijoro ankehitriny ny mpanositra. Tsy manana olona ihany koa no tsy manana fahafahana na eo amin'ny resaka arabola hanaovana izany izy ireo. Nilaza izy ireo fa misy firenena avy any ivelany manohana azy hanao izany saingy tsy marina izany rehetra izany fa matikambo fotsiny hoy hatrany général Desara Ravalomanana. Raha sahy dia manandrama mandeha andalambe fa ho hitanao izany fa maninona manosika zandary izany ho hitanao izany manao hialahy sy manambany mpitandro ny filaminana izany hoy hatrany izy nanamafy fa mambahoaka izao fitondrana izao ary tsy hita izay ratsy ka tokony hanenjehana an'izany hoy izy hatrany. Mazava arak'izany izay voalazany général Desara Ravalomanana izay
fa tsy matahotra ny mpanositra raha ny fitondrana mijoro amin'izao ankehitriny izao a noho ny fahitan'izy ireo fa ireo mpanositra ankehitriny dia lazain'izy ireo fa malemy sy tsy manana mpanohana amin'izay lafiny rehetra eo amin'ny resaka fikasana hanongana fanjakana izany na eo amin'ny resaka arabola izany na eo amin'ny resaka fitaomana olona hidina eny an-dalambe izay samy tsy vitany ireo mpanositra amin'izao ankehitriny izao a ankoatra ny mitabataba eraky ny tambazotra eran'ny Facebook ihany angambany no vitan'izy ireo raha izay voalazany Risara Ravalomanana izay a no fakafakaina lalina amin'izay a toedra raha misy amin'izao ankehitriny izao araka izany ara dia tsy mampiontsina sy tsy mampiorohoro ny fitondrana izay mijoro ankehitriny a ireo ezaka rehetra ataon'ny mpanositra amin'izao fotoana izao andrasantsika eto ara araka izany a ny valin-kafatra avy amin'ireo mpanositra manoloana an'izany hafatra izay nalefany jeneraly Risara Ravalomanana izay a ho an'ny ireo mpanositra sy ho an'ny voaka malagasy iray manontolo izay asa raha ho isy ambara sy ho isy akony ihany izay hafatra izay nalefany jeneraly Risara Ravalomanana ho an'ny mpanositra izay sa hijanona amin'izao fa eto ary isika miandry an'izay a valin-kafatra avy any amin'ny mpanositra izay resaka raha fifidianana amin'izay a dia niakatra fitsarana tamin'iny androny omaly iny ny kandida Tojo Ravalomanana niakatra fitsarana teny amin'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana tao anosy ireo fitoriana raha-mpifidianana izay napetraky ny mpisolovava ny kandida Tojo Ravalomanana sy ny fitorian'ireo kandida ny mpanositra tao Antananarivo renivohitra tao izay napetraky ny mpifaninana hafa ho an'ny kandida Tojo Ravalomanana araky ny loharanom-baovao dia fitoriana ny ambaran'izy ireo ho fisiany fampiasana ny fahefam-panjakana ny volam-panjakana ny mpiasam-panjakana ary ny fananam-panjakana nanaovana ny fampilezan-kevitra nanohanana ny kandida teo ihany koa ny fanokafana indray ny lisitry ny mpifidy ka nampidirana ireo anaran'olona amanalina tao anatin'ny lisitra izay sokajina ho natao tamin'ny fomba tsy ara-dalàna sy tamin'ny alalan'ny hosoka ny ambaran'izy ireo ho fandikan-dalàna sy amboletra ny tranga nandritra ny androny latsabato toy ny fampiasana ireo bulletin précoché sy ny fitaterana olona maro avy any amin'ny komina hafa hifidy ankiriny ary imbetsaka teny amin'ny birao fandatsaham-bato maro samihafa raha tsy misy ny fiovana dia hivoaka amin'ny alarobia izao ny didim-pitsarana mikasika ireo fitoriana ireo ka dia andrasantsika eto ara no mety ho akony izay fitoriana izay nataony kandida Tojo Ravalomanana izay a manoloana ny raha-mpifidianana izay natao farany teo iny izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa